aminao zay tonga eto anio faly mahitanareo indray rehefa manjavinjavina tsindraindray eny mampitombo fifankatiavana koa reny dia fampizara hafatra indray tsika androany amin'ny herintsika anjerenina ovadiko rery zany niteto tamin'ny heriny raha azoko tsara Mateo 4 misy an'izay ary 5 tao ary Mateo 5 ihany tsika raky ny resantsika hoe somary hiditra étude biblika kely tsika rehefa zano mitory alarobia manomboka eto Mateo 5 ihany no andeha ho raisitsika dia andeha vaketsika nitoy an'ilay tamin'ny heriny andiny 17 zany tamin'ny herintsika farana 12 dia androany isika maka ny 13 ka hatramin'ny 14 Mateo 5 13 hitatsika tawary ianareo no fanasany tany fa raha ny fanasina no tonga matsatso inona indray no asira azy tsy misy heriny anaovana ninina tsony izy fa arina ny velany ka hoitsahany olona ianareo no fahazavany zao tontolo zao tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ambany vata famarana fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany aoka zava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hitany ny asa soa na asa tsara ataonareo ka ankalazany ny rainareo zay any an-danitra amena io andalatsoratra masina io no ifampizarantsika amin'ity androany ity mazava ho azy fa tonga dia en exclusivité ozy izy fomba fiteny frantsay natao manokana ho asoanao io afatra io fa tsy ho an'ny olona zay mbola anivelan'ny vala na olona mbola ho alaina na olona mbola ho atsona na olona mbola hitoriana fa ho an'ny olona izay efa ao anatin'ny vala manaova menina zay efa ao anatin'ny vala aloha dia zao ilay fanambarana teo fanoharana nataon'i Jesosy ianareo ozy izy no fanasiny tany fa raha ny fanasina ny tonga matsatso dia inona ny asira azy zany hoe ny fanoharana voalohany anyreto mpianatra anyreto zanak'Andriamanitra ireto dia tahaka ny fanasiny tany amin'ny teny frantsay izy sel de la terre ao anatin'io tany io dia tsy ny tany rehetra ny azo ambolena fa ny tany misy sira mineraly ao anatiny zany hoe misy karazana zavatra composition izay mampatonga ny tany azo ambolena fa raha vao tsy misy an'izay fanasiny tany zay ao anatin'io tany io dia tsy mety ambolena ny tany fa tsy ambolenao eo dia reraka fotsiny ianao na miasan'io tany io ary mafy be fa rehefa misy fanasiny tany ao anatin'io tany io dia ino no mahatonga an'ilay tany misy aina misy inona fa raha vao tsy misy fanasiny tany dia tany ngazana fotsiny tsy afaka miteraka tsy afaka mamokatra tsy afaka mitondra na inana inona izy zay ny fanoharana voalohany no meny Jesosy ianareo no fanasiny tany ny fanoharana faharoa no meny Jesosy dia ianareo no fahazavany zao tontolo zao ny fahatelo koa fahazavany zao tontolo zao fa tsy mitovy le roa sy ny fahatelo ny faharoa dia ozy izy hoe ahoana ozy izy le trano maninona tsy azo afenina tsy hoe tsy miafina fa tsy azo afenina tsy azo afenina ny trano miorina eo an-tampon-tendrombohitra
Zany hoe ao anatina tanàna be, tsy tanàna moa zany fa na tanàna koa ary tsy maninona. Ao anatina tanàna anankiray, ao anatina toerana anankiray izay mety feno hazo, feno zavatra maro isan-karazany, de misy trano miavaka. Ny anankiray zany ilay sirantany, de misy tany eo, de misy taro miavaka eo amin'le tany. Eto le tany be deabe, de ao anatin'le tany be deabe misy composition, misy composant, misy taro miavaka ao anatiny ao, de tsy inona fa ilay sirany tany. Le anankiray indray eo amin'le tanàna anankiray, misy trano be deabe eo, fa misy trano anankiray miavaka, de tsy inona fa le mipetraka eo ambony vatolampy. Ary farany de zao, ianareo ny fahazavany zao tontolo zao. Ianareo ny fahazavany zao tontolo zao. Le fahazavana manaraka eto indray dia ianareo no mazava amin'izay. Ao ka zava eo imasony olona toy izany ny fahazavanareo. Ny anankiray zany trano fa misy mazava ao anatiny. Zay zany le faharoa, le voalohany zany fanasiny. Faharoa trano misy mazava ao anatiny. Ary fahatelo le olona mihitsy ilay mazava. Amen. De ozy izy manambary eo amin'le fahatelo hoe ao ka ho hitan'ny olona ny mazava ao anatinareo. Ao ka azava eo imason'ny olona zany. Azafenina ao ambany vata famarana zany. Le voalohany ao anaty tany, le faharoa tsy azo afenina, fa le fahatelo azo afenina. De ohatrany ahoana mifandeha izy ifampizarantsika amin'ity androany ity. Ozy hoe ity afatra ity dia tsy natao ho an'ny rehetrarehetra. Tsy natao ho an'ny rehetrarehetra ity fa natao ho an'ny olona izay efa any Kristy. Ary tsy natao ho an'ny olona efa any Kristy irery ihany, fa natao ho an'ny olona izay te ho mpianatra Kristy. Izay te ho inona moa? Izay te ho mpianatra. Raha misy olona zany tsy te ho mpianatra Kristy, fa manaraka fotsiny, misy tantara ohatran'izany be deabe. 3 arivo ny olona manaraka an Jesosy, fa ny mpianatra 70 irery ihany. Ny disciple, ny te hianatra, ny te hanaradia azy, ny te hanao ny sitrapony, de vitsy. De eto zany lay zavatra izay apetraka ny tenin'Andriamanitra hoe ho atsika izay mpianatra Kristy. Ho atsika izay natsoiny Kristy ho mpianany. Ozy amin'izao toko 5:10 hoe ny resaka tamin'ny mpianany izy, tsy tamin'ny olona rehetra, fa tamin'ny mpianany. Tsy anareo no nifidy, fa za no nifidy anareo. Raha tsapanao zany fa Andriamanitra nifidy anao, fa Kristy nifidy anao, de misy fiainana tiany hiainanao. De tsy inona fa le fiainana olona fanasin'ny tany. De tsy inona fa le fiainan'le olona manana trano miorina eo an-tapitendrombohitra. De tsy inona fa le fiainan'le olona tsy manafina ny mazava ao anatiny ao ambany vata famarana, fa mametraka azy eo amin'ny toerana ambony ao amin'ny tranony mba hampazava an'izay rehetrarehetra ao anatin'ny trano izany. Ny fiarahana amin'i Jesosy tsy hoe manaraka fotoam-bavaka fotsiny irery ihany, tafiditra ao anatin'ilay zavatra izay. Rehefa mamaky ianao ny asan'ny apôstôly, de tena fiainan'ny mpianatra mihitsy, fiainan'ny olona resy lahatra tamin'ny filazantsara mihitsy. Ny mandeha manatona ny apôstôly de mianatra, mitombo fahalalana, mangetaheta mandrakariva, afantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny fiainan'ny disciple tsy tapitra eo amin'ny fianarana. Amen. Tsy tapitra eo amin'ny fianarana, tsy tapitra eo amin'ny fiainona, tsy tapitra eo amin'ny fanaovana karazana asa fanompoana maro isan-karazany, zay tokony ho ataontsika, zay ilaina ho ataontsika, zay mampiazona antsika miaraka amin'ny Kristy. De misy etsika mila ataontsika, mila manome isika, mampatonga antsika misy fifamatorana amin'ny fanompoana zany zavatra zany. Raha andro antsika mbola hifampizara resaka fanomezana, fa ndraindray mantsy le izy ohatrany tsy de azontsika loatra, de ohatran'ny faly fotsiny ny olona hoe tsisy ampahafolony ato hoe, tsisy rakitra afa-tsaray ato hoe. Fa tsy azon'ny olona loatra le izy misy esprit tokony tafapetraka ao anatin'le izy. De zao ny tenin'Andriamanitra amin'izay zany hoe zako, ianao, isika izay nateraka indray, zay te ho mpianatra Kristy, de natao ho fanasina ny tany. Zany hoe ny présence atsika, ny présence an'ilay fanasina de mitondra aina
ho an'ilay tany. Mahatonga an'ilay tany hamokatra. Ny atmosfera izay misy ny zanak'Andriamanitra dia tsy tokony atmosfera vao mainka me mavesatra. Fa tokony atmosfera me mafinaritra. Za tsy resy lahatra mihitsy hoe zanak'Andriamanitra natao be moral vao misy zavatra kely tonga dia mampihemotra ny olona le be moral. Misy manitsy foana izaka mihetsika izy garanareo io taokanareo. Tsy izay le fanasin'ny tany. Fa ny fanasin'ny tany dia zao misy arerahana eo amin'ilay atmosfera. Fa rehefa miditra ianao dia misy fifaliana ao anatin'ilay atmosfera. Zay ny atao hoe fanasin'ny tany isika. Ny fanasin'ny tany dia zao misy olona miady eo. Misy olona tena mifandranitra eo. Fa rehefa tonga ilay zanak'Andriamanitra dia ohatran'ny milamina ho azy zany le taminareo mbola tsy tonga ange ohatran'izao mihitsy izy. Ohatran'ny fahamono, ohatran'ny fanatsatokantsy ireny. Fa rehefa tonga ny zanak'Andriamanitra dia misy atmosfera tafapetraka ao. Ny akamaroam-potoana reto anankitelo reto miara-mandeha reto fa raha vao isika ilay manana fahazavana fa mampirina n'ilay mazava ao anatin'ny vata famarana dia tsy mivoaka ilay tsiro ao anatintsika. Tsy mivoaka ilay inona? Ilay tsiro ao anatintsika. Tsy fanasina isika. Dia lasa ianao manandrana an'ilay izy. Aloha mikonseye mihitsy hoe andramo hoe. Ao anatin'ilay atmosfera misy tension be. Misy tena henonao hoe tena efa tsy milamina tsony. Dia midira ao anatin'izay. Dia mba tsapao hoe misy efehany amin'reto olona reto ve ny fisiko. Misy efehany amin'reto ve ny fisiko. Mba tsapao hoe rehefa misy olona malahelo dia ampaherezo izy. Dia hoeninao eo hoe nahery ve izy sa vao mainka izy te hamono tena noho ny vitany resadresany taminao. Heninao eo hoe rehefa avy ny resaka sy ny tantara taminao izy ny problema ny arabola. Dia ohatry ny ahoana izy rehefa avy eo. Lasa tsy matahotra ve izy. Io tsy voatery hoe handray filazany tsara. Fa le izy tena ho atsika. Amenna. Zasianao mihitsy aloha no tezaina ao anatin'ilay izy. Zasianao mihitsy aloha no tian'Andriamanitra hoen'le masiratsika. Ho hita le mazava ny anatintsika ny olona. Tsy voatery ho resy lahatra hoe anaraka anareo zay fa mitanefa momba anareo Andriamanitra. Zay vokatra zay mantsy ny tonga dia andrasa atsika mihitsy hoe tena vokatra le any pastera. Tonga ny vavaka izy. Tena nanomboka teo tena lasa tsy niteny ratsintsony izy. Lasa tena vavaka izy. Tsy voatery ho izay. Fa enao, zasy enao, zay olona natsoiny Kristy ho azy. Dia tokony olona misy impact. Tokony olona misy fietraikany. Tsy tokony ho mitovy amin'ny sarambam-bem-bahoaka amin'ny olona hafa rehetrarehetra. Na iza isika na iza. Na inona fahaizantsika na inona fananatsika na inona tsanganatsika na fo kely fonetana kely 1m48 ianao na lavabe 1m85. Tsy izay le mitondra an'le izy. Ary le izy koa tsy azo atao hoe naregny pastera somary bebe feo dia mety tsara nene feo ohatran'ny tena ohatran'ny feon'akoho kely zany sarotra be mametraka an'le izy ao anatin'izay. Fa tsy izay le izy fa ny présence atsika. Dia présence manova tontolo. Amen sa tsy amen. Mila andramanao zany. Lazao kely ny akaikinao mila andramantsika zany hoe. Amboky Salamon misy azany teny zany hoe andramo ka izaho fa tsara Jehovah. Dia andramo koa ka izaho ny tenin'Andriamanitra. Ao amboky Malakizy miresaka izaho toetra amin'izany izaho toetra amin'izany aho hoy Jehovah. Dia lasa ihany koa ianao mba miresaka amin'ny tompo dia mba andramako zany zavatra zany. Hoy ateo hoe misy tontolo, misy olona manana alahelo, misy olona manana arerahana, misy olona kivony amin'ny fitaizany zanaka, misy présence an'olona nge tena heninao mihitsy zany hoe enao manana problema. Fa tonga ianao dia tsy te ahita vao mahita le olona ianao tena amin'izao fotoan'izao mihitsy ve ny tokony ahitan'ity olona ity. Sa tsisy zany olona zany. Hoe le manjoanao efa manahirana dia avy ihany koa izy dia tonga dia fantatra hoe ametra-panontaniana io zao. Dia ianao tsy te hiresaka aminy mihitsy. Nefa izy misikotra be fa inona ho afa manina hitako tarihana natary vadindry mianjona be fa naninona nareo. Izy mbola misisika be nefa ianao henonao mihitsy hoe tsy ity le karazan'olona.
ity le karazana olona vao mainka mahareraka, vao mainka manavesatra atmosfera, vao mainka manahirana, tsy mahatonga an'io raharaha io ilamina fa vao mainka hiaratsy. Sasenao zanak'Andriamanitra, mpianatra Kristy, disciple du Christ, tokony mifamadika amin'izay isika. Tokony mifamadika amin'izay isika. Tokony rehefa reraka ny olona dia enony mihitsiny hoe ny présence anao. Na tsy resaka hoe bebasy maninona sy maninona ary fa enony zay zavatra zay. Enony zay zavatra zay. I Saul manana tantara miaraka amin'ny Samuela zay izy. Ho azy efa namaky ny tantaran'ny boky Samuela voalohany. Dia izy io tsy dia tiany loatra miaraka amin'ny Samuela. Fa enony hoe ny présence le rangahy na dia manahirana ary ty dia mitondra zavatra any anatiko any. Mitondra zavatra any anatiko any. Dia misy tantaran'ny mpanjaka Joasy zay ihany koa. Dia manana tantara miaraka amin'ny Elisa ihany koa izy. Dia tsy dia tiany loatra miarakaraka amin'ny Elisa, fa fantany hoe ao anatin'ny fiarahana amin'ny Elisa, satria Elisa zany miteny zavatra foana. Misy zavatra indraindray ahitsiny Elisa mikasika azy dia tsy tiany le izy. Fa enony hoe misy énergie avy any amin'le Elisa mipasy ao aminy dia mampahery azy. Sasainao fanasin'ny tany, sasainao trano miorina eo an-tapitendrombohitra, sasainao fahazavan'izao tontolo izao dia olona tokony misy impacta eo amin'ny tontolo manodidina antsika. Ny filazantsara tsy hananantsika fahefana, ny fahafahan'ny olona maharay azy. Na omenao ny olona ary fanananao rehetrarehetra hoe karamainao izy ho aty am-piangonana isaky ny mihetsika. Ok, fa meko 3 alina ndry fandao isaky ny mandeha, meko 3 alina foana. Rakaraky ny anaovanao an'izao vao mainka eo tsy voarainy fa le petraka eo izy dia efa 3 alina ny any an-tsainy. Voaketo aza miaraka ny 3 alina. Manapatapitra io fotoana io dia izay. Tsika tsy manam-pahefana ny amin'ny filazantsara. Fa tsika afaka hisy impacta eo amin'ny tontolo manodidina antsika. Ary sasainao dia mpianatra Kristy. Inona indray le dikan'ilay hoe trano miorina eo an-tapitendrombohitra. Ny tendrombohitra dia tsy iza fa Jesosy. Ny trano hafa rehetrarehetra miorina eo amin'ny lemaka eo ny ambanimbany eny. Ny trano ahorina eo an-tapitendrombohitra mafy be ny fanorenana eny. Satria maninona ny matériau rehetra tsy maintsy tominao miakatra eny daholo. Mila fasika ianao tsisy fasika eny an-tapitendrombohitra. Tsy maintsy any amoron-drano ianao no maka fasika. Dia mafy be ny manorina an'ilay fiainana eo an-tapitendrombohitra tahak'izay ihany koa. Mafy be ny manorina fiainana miaraka amin'ny Kristy. Satria inona ny antony mampamafy be anazy? Tsotra be zany. Mila manana faharetana ianao miaraka aminy ohatra. Mafy be nge zany. Mila manana fahazotony ianao. Mila mitolona mivavaka ianao, mila manana fiainam-bavaka ianao miaraka aminy. Fa tsy tafahorina zany io trano eo an-tapitendrombohitra io. Fa fototra foana mandritra firy taona. Misy olona nge tsy miala fototra e. Firy taona izy miaraka amin'ny Jesosy fa fototra foana. Dia zany ny tenenan'ny Hebreo any bokin'ny Hebreo izy milaza an'izany mihitsy misy aminareo nge mbola zaza ra-panahy foana. Nefa tokony efa mpampianatra noho ny amin'ny fahelan'ny fotoana. Andao izy ielantsika ny abdi-penarana rehetrarehetra. Dia ndaontsika hiditra mitateraka amin'izay, zay le fiainana tafahorina eo an-tapitendrombohitra. Zany hoe zasenao, raha te hanana fiainana ho azo jerena sy tsy azo afenina. Azonao le izy? Azonao zay différence le tsy miafa, le tsy misy olona manafina sy le tsy azo afenina. Raha fototra fotsiny no mbola tafahorina dia tsisy mahita le eo an-tapitendrombohitra, tsisy ninona eo. Fototra ny eo. Fa rehefa tafatsangana le fiainana, rehefa tafahorina le fiainana miaraka amin'ny Kristy, zay izy vao tsy azo afenina. Rehefa mihinana ianao dia migoka mandray ny sitrapon'Andriamanitra, iainanao le izy, iainanao tanterahanao le izy, dia mitombony any anatinao any. Tsy azo afenina intsony ny energia an' Jesosy ao anatinao ao. Tsy mety afenina. Na te angina ary ianao, tsy mety ny ao anatinao. Fa misy olona te angina dia vita soma tsara ny mangina. Dia ohatrany tsy nisy le izy. Fa misy karazana olona te angina fa tsy mety ny any anatiny. Satria efa matanjaka be. Satria efa tafahorina eo an-tapitendrombohitra le izy. Dia tsy maintsy hita foana na tsy miteny ary izy. Todika any amin'ny daholo mason'ny olona rehetra. Ohatrany te hiteny dia ahoana hono izany?
nahoana ny hevitra ianao fa tsy te hiteny amin'io fa ny tranonao miorina eo tapitendrombohitra dia tsy maintsy hainao foana ihany ny henona hoe ahoana ny fandeha le izy zany ange le asan'Andriamanitra ao anatintsika tsy voatery foana ako itoro hoe Jesosy ohatr'izao mila mibebaka mila manatona zao ny fiatiavan'i Kristy sy ny sisa rehetrarehetra fa raha tafahorina tsara ny fiainako amen raha tafapetraka tsara ny fiainam-panahiko amen dia efa hitan'ny olona iny ary tsy azo afenina iny amen tsy isika tsy afaka nitory filazantsara izak'izay ahita olona zay hita rehetra palafana daholo zay hita rehetra palafana daholo fa sao dia mba izy reraka eo ianao farany fa raha tsy miafina raha tsy azo afenina ny fiainanao raha tsy azo afenina ny fiainanao averiko fatelo raha tsy azo afenina ny fiainanao tsy maintsy hitan'ny olona foana hoe olona hafa ianao olona hafa ianao olona misy zavatra ao anatinao ao olona maheno fanatrehana le olona nisy fotoanako zahay mivarotra dia telefona fotsiny le izy dia gaga mihitsy mihaino an'le olona hoe ahoana raha fomba fisainan'le olona zany dia mitelefona fotsiny izy andefa vola izy zany isy entana ilainy le vola betsabetsaka tsy tadidiko 600 000 ariary 800 tsy fantako dia mitelefona fotsiny izy allo za mila zao zany ok reto amin'ny total dia tonga dia mihaino izy zao rangaha raha fahenoko feo anao zany tena olona azo itokisany tonga dia alefako le vola zao dia zao dia mihaino an'le izy mihitsy ahoana ary le olona no feo fotsiny ve no eno tsy fantany hoe pasteur tova misy olona indray vao atsoky dia mahafantatra pasteur tova zany tsy afa miafina tsony ianao hoe efa izy aloha inona le tediavinao alohany to dia fantatra le olona le feo neo olona ny Moramanga to dia fantan'le izy fa le olona tsy mahalala ninina momba fa maheno fotsiny dia eno zay le zakona misy énergie ianao io misy énergie ao anatinao tsy enao rery velona ao anatinao amena zany nge mampahery atsika iny zany miatrika an'izay tokony hatrehana rehetra tsy za rery ny velona ato misy Jesosy velona ato anatiko ato dia na ny olona ary maheno na ny olona ary mahatsapa any amin'ny zavatra teneninao tsisy resaka Jesosy fa resaka vola ny tenenina resaka entana ny tenenina dia enon'le olona hoe azo itokisany zany raha za aloha ny eo amin'ny toerana za tsy matoky za tsy azo ampitokitokisana fotsiny amin'izao zany dia mandeha koa ty tantara ty indray fa tany amin'ny 2012 tany dia nandehandeha zany dia efa nanomboka ny sahirana zay tamin'izay mimihena vola eo am-pelatana anao zay ty toatra ny hena foana dia mba hanao zay mahafinaritra farany fa tena inona reny dia ho ataoko hoe dia hitady scooter ngeza be reny ava reny ny tiako dia fitanako an'izay ty farany ty dia resako vatiko fitanako an'izay ty raha vao mahita ndano zisiko dia lasa nandehandeha tany Andraharo tany misy magazin ngeza be zay tao karana ny topolisy dia lasa nitsofoka tao amin'le izy ohatriny ty zao vidiny lafo be le izy 50 millions mahery dia izy le karana ny antson'le mpiasany eto ty lakile fa andramandramo se ty za sa mietrehitra le izy dia ahoana moa zany eritreritry ty karana ty raha andramako ty dia lasa tsy hitatsony rehefa avy eo tsy fantany mombamomba tsisy kara-panondro apetraka tsisy nininina fa dia io olona le moto dia io andramako to ty aroako dia nandramako le izy dia netiko tany netiko verina lao eritreritra ao afa ty lakilena variana mihitsy mietrehitra zany hoe inona no henon'le olona inona mahatonga olona manao an'izany fa maninona ny jerena fotsiny dia misy tonga ditany hoe ty karapilo tonga dia henony fanahinao zay ny teneniko anao misy énergie olombelona io misy zavatra mipita io ary tonga dia henonao koa hoe ity olona ity tahaka an'izao ary raha mbola tsy mino afarany ianao mandraisa zazakely fa zazakely mahatsapa énergie dia tonga dia henon'io zazakely io hoe misy zavatra tsy milamina ny anatinao mikikika be tsy ahitazomina io fa tsy ampozinao ihany koa efa nandramako ihany koa zany tany am-piangonanay tamin'ny fotoanandro za tsy dia tia zazakely tamin'iza mbola 17 ans tany ho any dia mijery aho le zazakely dia anaovako maso masika be anaovako maso masika be mihitsy fa gaga mihitsy fa tsy kiny
za masika be a de mijery izy de mitsika isaka mitodika any tsikiny foana ahoana ary zany tsy azoko mihitsy tsy azoko hoe fa maninona ny olon-dehibe matahotra fa zazakely meza zazakely inona ary zany zavatra zany eno n'le zaza misy zavatra tafapitany anatin'le ao anatin'le zavatra io misy zavatra de zay resako amintsika misy isika fanasiny tany sasy ianao fahazafany zao tontolo zao sasy ianao tian'Andriamanitra ho trano aorina eo ambony vatolampy any amin'ny boky Efesiana na Filipiana izy mitantara miresaka izy la irany farandre mamonjy iny nataony farandre mamonjy ira le izy hoe eo aminao no tena ira fetako itombo tsara ho tepolo masina ho eo aminao mba ho fonenanao sy lay fanahy masinao ianao Jesosy mivato fehizoro zay le izy de ao anatin'iny resaka resan'ny Paoly iny any amin'ny Efesiana na Filipiana izy mitantara zay hoe mba ho tepolo masina isika ozy izy mba ho trano fitoeran'Andriamanitra zany hoe ao anatin'le tontolo fanompoantsika de misy zavatra tonga de lazaina hoe zao ianao de misy zavatra ihany koa nefa mandeha tsikelikely ianao araka ny fandrosoanao sy araka ny fandrosoan'ny fotoana averiko misy zavatra tonga de lazaina hoe zao ianao ohatra zany zao hoe zanak'Andriamanitra ianao tsy mila manao ninina ianao de zanak'Andriamanitra amen tsy mila miova toetra tsy mila miova vonandray ny fanahy masina ianao lay fanahy mahazanaka na mbola tafajanona ary ny falemenao vitsivitsy sasatsasany na mbola misy ady tsy resinao ary na mbola tsy voafehanao ary mivavanao indraindray fa mbola heninao hoe mbola le fomba fitenin'le taloha ihany zany mivoaka zany ay Jesosy fona rano Jesosy mihosotra eto misy zavatra mety mbola mitrangy zany fa efa zanaka sahady ianao amen fa misy zavatra en devenir zany hoe me mivoatra ao anatinao le natiorana zanaka efa nomenanao fa lay toetra na zanaka me mitombo tsikelikely ao anatinao amen de takizay ihany koa isika lay natiora tempolon'Andriamanitra tsy miandry atsika ho tanteraka Andriamanitra zay vao tempolony isika amen fa fotoana voalohany ozy ny ten'Andriamanitra hoe mbola fony mbola fahavalon'Andriamanitra isika de efa nomeny sadiny zanany maika fa izao isika efa nafantatra fahamarinana zao izy ahoana ke mbola isalasalana ihany ny amin'ny famonjena ahoana ke mbola isalasalana ihany ny amin'ny famelan-keloka misy olona matahotra sao de tsy voavela tsony ny elony hoe Andriamanitra milaza mbola nanao mihoatra lavitra noho ireo ianao de nomeko ny zanako avitra isolo anao ahoana tsy hamelako anao ankehitriny fa raha nanao fahotana ianao de miverena fotsiny ozy izy anadiovana fahotanao rehetra de restaurena indray ianao amen de takazay ihany koa le sary teo isika tempolon'Andriamanitra efa atsoina ho tempolo ny fanamasina sahady na de mbola misy ary fahalemena na de mbola misy ary fahadisoana na de mbola misy ary ny tsy fataterana de eo amin'izay Andriamanitra mampianatra atsika ianao tsy tiako hijanona ho anarana fotsiny ho fiantsoana fotsiny ho identité fotsiny mahatempolo ianao fa tiako ianao ho lay trano aorina eo ambony vatolampy androany raha ohatra ka fototra fotsiny ianao hatramin'izay misy zavatra tsy mety mandroso hoe samy tompo anangana rindrina amin'izay tsika Jesosy ahoana ny ananganana rindrina lasa disipla amin'izay amen lasa disipla lasa mpianatry ny tompo amin'izay mandroso miaraka amin'ny Jesosy ianao mankatoy ianao miaina ianao any fanambarana rehetrarehetra de zao ny fanambarana ten'Andriamanitra rehefa aveo tsy azo afenina intsony ny mazava ao anatinao araka ilay nyteneniko teo ianao fa tsy ny oman'ny tenin'inina fa ny olona indray lasa miandry zavatra ny aminao de avoaka le izy tsy afenina le izy de fampitohy amin'izay le izy hoe manana jiro amin'izay ianao de ilain'ny olona ny jironao ampirehetina fa tsy ilain'Andriamanitra ny jironao atao anaty vata famarana amin'izay rehefa manomboka enonao fa misokatra ny opportunité hitan'ny olona lay trano miorina eo ambony vatolampy zay fa manomboka miainga tsara le fanazavana ny départ zany de zao olona amin'ny Kristy olona nateraka indray olona disipla de olona me mitombo izy de lasa tempolo tsara ho an'Andriamanitra de rehefa aveo izy rehefa me mitombo de lasa tempolo tsara de tsy azo afenina intsony le mazava ao anatiny de rehefa tsy azo afenina intsony de lasa amin'izay izy mampipotra lay mazava mila mazava nareo ity ary
tsy fantatry ny olona io mazava ilainy io tsy hainy io fa fatany fotsiny hoe misy zavatra ilainy dia anjaranao no mampafantatra azy amin'izay hoe zao le zavatra ilainao. Tanao ohatra le fahasambarana tsy fantatry ny olona ny lalam-pahasambarana, tsy le any amin'ny imagination-ny olona ny atao hoe fahasambarana, fa Jesosy mampianatra azy hoe nareo ho sambatra io, reto ny tsy ambaratelo, reto ny aino, reto ny ataovy dia sambatra nareo. Dia tahaka an'izay ihany koa isika manomboka hitan'ny olona ny mazava, manomboka hitan'ny olona ilay tranontsika mazava, ny tranon'olona rehetra maizina, ny tranon'olona rehetra tsy misy ninninina, ny tranon'ny olona rehetra latsaka ao anatin'ny délestage. Tsy maintsy hita foana ny ianao hoe Arianina manana groupy. Tsy mila tatatatainy raha vazamototra zany, izay vidy groupy. Tsisy ninina tapaka izao dia velomy isaka mihetsika le. Amin'izay misy manontany inona ka izy maneno aminareo izany nazo motonga groupy zany groupy. Tsy mila an'izany fa vao tapaka io jiro io dia henony ianao. Vao tapaka io jiro io dia hitany ianao efa mbola mirehitra ny jironao. Dia ho avy ny olona anatona anao. Ohatran'izany reny rehefa misy délestage sy ny namany reny, alao izay mba ananina kely eto, afa misy zavatra kely mba misy mindramindrana sy ny tsy fantapatatra rehetrarehetra eny rehefa manana an'izay ianao ao anatinao. Dia lasa ianao tsy manafina le izy intsony ambany vata famarana azonao le izy. Mirehitra le groupe dia hozy izy Jesosy miresaka hoe le groupe tsy ho anao rery sao dia mieritreritra ianao ho anao rery ho anaisiny ankonako tsy afeninao ambany vata famarana io fa apetraka amin'ny toerana avo dia miprofity ny olona rehetra. Izay ny fiainana miaraka amin'ny Kristy, izay ny fiainan'le disciple tian'Andriamanitra hiainako sasenao. Jereo ny positionnao anatin'ireo telo ireo. Ao anatin'le fanasina ve sa mbola tsy ao anatiny? Raha tsy ao anatin'le fanasina ianao tsy hitanao mihitsy tsy mbola naheno azany mihitsy ny ianao hoe mba mitondra inona ho an'ny hafa ary ohatran'ny tsy hitako hoe ahoana, tsy hitako any maninona. Dia ozintsika teo mila mandroso isika. Amen. Tsy hoe tsy izy ianao, mety efa izy ianao. Ny mahizy sy ny tsy matsizy dia anjaranao sy ny tompo ihany fa zany efa impirina ambara teto Romana 9:20 misy fanahy miteny ao anatinao ao hoe fa zanaka ianao ary zanaka ianao mpandova. Tsy mpandova fotsiny ihany ny lanitra sy ny lalambe volamena, zany foana mantsy ny hirahirainy isaka mihetsika andeha lalana volamena. Fa mpandova ny toetra n'Andriamanitra. Amen. Zay isika mpandova ny toetra n'Andriamanitra, mpandova ny toetra n' Jesosy, mpandova ny zavatra tsara rehetrarehetra ho amin'ny Kristy Jesosy. Zany isika. Dia tokony tombo isika raha teo azany fototra fotsiny. Mazoto manompo mandeha any am-piangonana fa tsy tena mbola hitako ny vokatra. Lasa miresaka amin'ny Jesosy amin'izay Jesosy eo mbola fototra. Mbola tsy hitan'ny olona tsara le trano miorina eo an-tapitendrombohitra. Mila mandroso a Jesosy mila miaina a Jesosy mila hiainako le lova avy aminao Jesosy le lova lay toetra avy aminao, lay lova lay matsiro avy aminao. Ao anatin'ny Baiboly mbola misy ny atao hoe Antikristy ihany koa. Inona koa? Antikristy izany koa mbola lovantsika avy amin'ny tompo hoe. Zany Antikristy zany tsy le anaran'olona fa parfum dika zany. Inona tsara? Parfum du Christ. Misy parfum hoe fofony Elika zay ny anarany. Fa ny antsika tonga dia parfum du Christ. Mandini tsara aloha izay tsy mahazo. Fa ny antsika parfum du Christ. Inona ka ny dika zany? Vao mandalo ianao dia maheno fofony Kristy iny olona. Manitra izy zany manitra. Fa tsy le ozy ny filazantsika azy hoe maim-bolombelona ozy trimy be. Maim-bolombelona, maim-bolombelona. Raha vao zay ny hen'ny olona mila tsangana ny rindrinao. Azonao le izy? Mila tsangana ny rindrina. Efa zanak'Andriamanitra fa tsy midégage an'ilay Antikristy. Mila tsangana ny rindrina. Mila lavina ty tena ty. Mila vela Kristy anjaka ao anaty. Mila lavina ny ampopo. Zany ny fananganana rindrina zany. Raha mbola mijanona ao anatin'ny ambopoko foana, sitrapoko foana, asehoko fahatezerako rehefa tezitra, asehoko ny alahelo rehefa malahelo avelako ipotra fitiavatena. Tsika igny maha-olombelona mbola misy azany zavatra rehetrarehetra zany ao anatsika. Aza mieritreritra mihitsy ny hoe rehefa zanak'Andriamanitra dia tonga dia fonina fananako rehetra tonga dia le olona malefaka be, tsy mety tezitra mihitsy.
mety tezitra ianao fa ianao tsy manaiky fezy fahatezerana sao dia tsy azonao le ferahana amin'ny tompo mantsy dia aza vaiko tsara aminao aza mieritreritra mihitsy hoe anjely ianao jely taiza koa ianao rehefa ny an-danitra ianao zay vao mitovy amin'ny anjely fa eto ambonin'ny tany ianao mbola misy olona roa ao anatinao ao ny anankiray le enao taloha zay ny tenenan'ny Paoly hoe melevona isan'andro ny olona ivelany miavao isan'andro kosa araka fomba-panahy ny olona anatiny raha olona mora tezitra ianao dia misy zavatra misy toetra tonga dia miala miaraka amin'i Jesosy Kristy miditra ao anatinao fa misy zavatra mbola taraika ao anatinao fa anjaranao amin'izay no izy ny tenin'Andriamanitra ary mampiasa ny tenin'Andriamanitra ianao Timoty faharoa toko voalohany andiny fafito tsy nomena fanahy osa fa inona fanahy mahery fitiavana fahonoana ny tena dika za fahonoana ny tena zany maîtrise de soi afaka maîtrisenao ny toetranao rehetra amen satria misy fanahy mahery ao anatinao rehefa maîtrisenao ny toetranao dia miseho ilay Jesosy mirehatra hita tsara mirehatra ilay jiro amin'ilay trano eo tapoka voana fa raha mbola tsy maîtrisenao ny mahay ianao anao avelanao izy anapaka ozy izy nyresaka tamin'ny Kaina mamitsaka eo ambaravarany fonao ny ota enao no tokony fey azy nefa enao nikendren'ny faniriny ohatr'izany daholo tsika isika no mifey azy amin'ny fomba ahoana zao tontolo zao tsy mafeny azy fa tsika manana fanahy mahery fitiavana ary fahonoana tena mafeny fahatezerantsika isika amen mafey an'izay mety ho faiblesse any anatintsika any tsika mafey an'io fotsika io tsika raha ohatra sentimental ianao tsara sentimental fa sentimental be manahira zay resana mihetsika manahirana nany miresaka amin'ny ara tomany eto ndray ity zao tantaraina zavatra tsara mitomany tantaraina zavatra ratsy mitomany tantaraina zavatra mampatahotra tsy matahotra fa mitomany tsy hita mihitsy tsy fantatra mihitsy isy prévision mihitsy hoe ina ary no réaction ty olona ty fa dia tsy maintsy hitomany foana fa rehefa nomena fanahy maherintsika dia manana maîtrise de soi zany mihitsy ny tenenany tenin'Andriamanitra na io fiahiahinany amin'izao fiainan'izao io ary azo maîtrisena inaka iny tika zany matoa izy azo maîtrisena ao ihany izy misy an'izany isika misy fiahiahina amin'ny maha-olombelonantsika misy fiahiahina tsika mananjanaka ray aman-dreny misy fiahiahina ianareo mbola tsy manambady misy fiahiahina hoana ihany any efa arako tiry Jesosy fanjaranao no maîtriser azy rehefa maîtrisenao izy melehibe anao dia lasa tepolo tsara miorina eo aminy rehefa lasa tepolo tsara miorina eo aminy inao dia tazan'ny olona hoe ty olona ty tao tsy manjoa azy sy manjoa fa tao mandiha tany ihany ty olona ty fa tao tsy mba hitako izay nahasolafaka azy tao mba miloloha lanitra ihany fa tao za foana ny leny isaky ny mihetsika fa izy tao tsisy amandona mihitsy miloloha lanitra koa izy fa izy misy Jesosy velona ao anatiny izy efa tepolo tsara voatsangana ao amin'ny Kristy dia misy jiro mahazava ny tontolo manodidina ao anatiny amen zay fiainantsika raha lasenabavy nataon'ny Tompo hitompontsika androany amen mpahiresikely namanao nataon'ny Tompo hitompontsika androany atsika hitsangana hivavaka dia samy miresaka amin'ny indray arak'izay nitaritan'ny Tompo androany raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto